Tompoko lasy tompoko vavy ajaina kafaliana indray no iarahana amintsika amin'ity hialatsinainy voalohany herinandro ity toy izao ny matoam-baovao isongadina hoentina amintsika any amin'ity takariva ity isany amin'izany ny fisokafan'ny fametrahana ny antota taratasy filatsakofidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny fanehoan-kevitra maro samihafa tao aorianan'ny nanendrenana indray matoa Edgar Razafindrava ho candidat filoham-pirenena ny antoko TGV akoatr'izay ny tontolon'ny fanabeazana fa ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana dia manana ny ambarany eo anatrehan'ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fametrahana ny antota taratasy filatsakofidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena androany moa no nanomboka izay rehetra izay nambaran'ny filohany izany fitsarana izany ary fa natao ijerevana ny fanarahan-dalàna eo amin'ireo candidat no antony nametrahana ity ratsa mangaika iray ity vola ravavy Tsirakotorsona mitondra ny akon'izay. Tsy natao ikendry tsy latsaka amin'ny fifidianana amin'ny fitsarana manokana momba amin'ny fifidianana hoy ny filohany ny mpitsara Rajaona Arvony Jean Michel fa natao kosa hijerina manara-dalàna na tsy ny taratasy filatsakofidina. Nambarany ihany koa fa mandalo fitsaran'ireo mpikambana ao anatin'ny CES izay mpitsara efa manana traikefa betsaka ny antota taratasy rehetra mialohan'ny fanomana ny lisitry ny candidat afaka hifaninana amin'ny fifidianana. Rehefa voaray any grefy iny dia amena certificat de dépôt aloha le olona. Rehefa ao anatin'ny hoan'ny daholo ny adresiny, ny mandaterany, raha misy fiantsoana dia io dossier io zany alefa ny grefy ho tsarain'le mpitsara ary vitanareo angamba fefa ao daholo le mpitsara. Rehefa voatsara io dossier io na ara-dalàna na tsy ara-dalàna zany dia atsona amin'izay le mandaterany maka an'ireo certificat définitif d'enregistrement de candidat. Dossier dia tokony complet. Ny fahatsoana moa mety tsy misy zavatra tonga lafa teto amin'ity tany ity raha mbola ao anatin'le fepotony afahany zany manamboatra an'le candidature dia verina mba fa tsy misy orana milaza hoe misy tsy ampy ity na amboary ity eto any amin'ny tokony anao azy satria indraiky ty fitsarany ty akory tsy anao hoe tsy mahazo milatsaka ianao nao mahazo fa hoe manara-dalàna ve mifametrahanao dia filatsakofidina. Tafiditra ao anatin'ny antota taratasy ilaina filatsakofidina ny bulletin numéro 3 entina namariana fa mbola tsy nisaza ara-pitsarana ilay candidat ny fanambaram-pananan'ny candidat sy ny taratasy manamarina ny fandoava-ketra ny tao anatin'ny 3 taona farany. Ankoatra ireo dia takiana ihany koa ny fanamariana ny fandoavana ny vola fandraisana anjaran'ny candidat amin'ny fifidianana izay mifaritany lalàna ho 50 tapitrisa ariary. Efa tokony tonga dia efa ao anatin'le dossier izany hoe faharotsaka ary amin'ny pièce de dépôt et consignation efa misy lalàna moa mikasika an'iny mety any amin'ny trésorerie principale any satria tsy hoe eto Antananarivo ihany fa mety any faritra koa izy no mametraka ny mantonan'le vola. 5 andro aoriana ny fetra farany ametrahany antota taratasy filatsakofidina ny fetra farany izany hoe mialohan'ny 7 volana meo avy izao no amoahan'ny CES ny lisitry ireo candidat na fen'ny fepetra rehetra takiany lalàna ary afaka mandray anjara ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 24 Jolay avy izao ny fihodinana voalohany. Natao hitsara ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka voalohany amin'ny Repoblika Faha-efatra ny CES ary nambaran'ny filohany fa tompony teny farany manodidina ny fitsarana ny fifidianana ny CES ary afaka mandray amin'izao fotoana izao ny fitarainana manodidina ny fifidianana izy ireo.